Information. Tsy misy afa-tsy ny tontolon'ny fizahan-tany no paikady voalohany ahafahana mampandroso any Madagasikara raha ny nambaran'ny Sefombinina androany nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny foara Enjoy Madagasikara. Manana ny asany sy ny lanjany ny asa fandrahoan-tsakafo ka antony indrindra nananganana ny fikambanana sefo izay namondronana ireo sefo rehetra matianina eo amin'ny fandrahoan-tsakafo. Izany anefa tsy manakana ireo izay te hiditra ho isan'ny mpikambana. Tanjona ny fampizaratra aikefa eo amin'ny samy sefo. Zay efa resy lahara tanteraka fa ivelona amin'ity asa ity dia ity zany nataonay fitaovana mba sehatra ray ionana matetika zany. Zay koa dia efa ela be ny resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fizahan-tany no mety hampandroso amin'ny Madagasikara ka anisan'ny mitondra anjara biky lehibe amin'izany ny chef de cuisine zany na mpanandro sakafo hoe rehefa tsara ny sakafo dia ho avy ny mpizahan-tany marobe ary anisany amela fahatsiarovana ho anazy ireo raha asina asiny asy lanjany tsara zany ty asanay ity dia noho izany antony izany no nananganana ny fikambanana zay natsangan'ny mpitarika anay amin'izao fotoana izao ary manomboka zay io dia ho hitanareo matetika eny zany ny mpikambana marobe fa tsy voatanisa zany fa presque zany ny chef lehibe rehetra manodina ny restaurant sy ny trano fanaovan-tsakafo lehibe eto Madagasikara dia mikambana ato amin'ity fikambanana ity daholo. Tena afaka miditra daholo zao zany ny chef no mitarika ao anatin'ny lakozia fa ho avy koa mpandro sakafo rehetra afaka miditra zany anatin'le fikambanana zany. Dia atsona zany ny mpandro sakafo rehetra anatona ny braonay zany mba hiditra zany anatin'ny fikambanana ity fa be dia be zavatra mahasoa mety azonao amin'le fikambanana zany. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.